Miarahaba antsika rehetra, faly tafoana amintsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manonona ny fiadanany hanapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any amin'ny alalan'izao fandaharana ampitaina amin'ny alalan'ny tambajotra sy ny pejy diloilo fanosorana izao. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ny délivrance-any, ny fanavotany, ny herin'ny famonjena, ny herin'ny filazaontsara hanapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any. Aleloia, misaotra ny tompontsika ny amin'ny mbola fahafahana manonona an'izany teny fiadanana izany. Hijery loha hevitra anankiray isika anio dia ny amin'ny tontolon'ny intimité amin'i Jesosy Kristy, intimité en Christ sy ny fipetraky ny ozona manoloana an'izay antsoiky hoe intimité en Christ izay lohateny eo amin'ny pub. Ny intimité en Christ efa niresaka matetika momba izay isika, ny fifandraisana matotra amin'i Jesosy Kristy, ny fifandraisana lalina sy mihorom-paka, fifandraisana samy irery en intimité, miafina, izany hoe anao sy Jesosy irery le izy dia Jesosy Kristy mahatsapa an'izay fifandraisana izay any amin'ny tontolo tsy hita maso any dia ianao ihany koa miara-miaina amin'i Jesosy an'izay fahatsapana izay any amin'ny tontolo miafina any, izay tsy afaka tsapain'ny olona ivelanao sy Jesosy Kristy. Izay le resaka intimité en Christ, fatsapanao sy Jesosy Kristy le izy, izany hoe miara-misento amin'ny fanahy ianao, miara-misento amin'ny herin'ny filazaontsara ny tontolo misoratra masina any amin'ny tontolo ny au-delà any ianao, izany hoe misy projection mihitsy, expérience, raha izay no entiko anazavana azy tsotsotra. Dia manoloana an'izay antsoiko hoe intimité en Christ izay ny olona ity ivelany possible, ary tena tranga misy foana izay hoe manana ny interprétation any, manana ny jugement any, manana ny fijeriny, manana ny évaluation any, manana ny probabilité any, manana ny ceci cela izy balance entiny mandanja anao sy mandrefy anao. Fa noho ianao lay en intimité, noho ianao lay manana an'izay topika ambarantsika sy hazavaintsika eto izay atao anatin'ny sasy-teny hoe manana an'izay fifandraisana izay, dia tsapanao sy iainanao ary miaina an'ilay expérience mihitsy ianao hoe tena en intimité en Christ marina ianao malgré ninninona zana-tsipika, ninninona zavatra miseho mouvementé manodidina anao mitambesatra aminao sy miezaka mietofy anao, mihetsika ao anatin'izay en intimité en Christ zay, fa tsy hetsika anao zay, tsy déstabiliser anao zay, fa tena hoe mipetraka sy miorona ianao izay lay intimité en Christ. Ny tapany faharoa dia lay faritako hoe ozona, raha ny teny soratra masina atao amin'ny baiboly dia betsaka ny mamaritra ny resaka ozona io, betsaka ny citation, betsaka ny toko sy andinina manambara ny resaka ozona io, ary be da be ihany koa ireo antokom-pinoana religion mifontotra betsaka amin'ny asa zay soahan'ny tsiraray zay araky ny fitarihan'ny fanahy masina. Zay aloha ny zava-dehibe ary tokony hitoetra amin'ny antokom-pinoana isan-karazany, fa ivelan'izay ihany koa dia be da be ihany koa no misambotra n'ity resaka ozona ity, ahafahany manao remarque, ahafahany manao fampahafantarana, izany hoe izy no mampahafantatra azy. Eto dia miresaka an'le hoe manao intéressé zany isika amin'izay lafina izay be da be mihitsy ihany koa ny antokom-pinoana, ny religion, ny fikambanana, association na zavatra maro isan-karazany ohatran'izany ao amin'ny tontolo ara-panahy, mifantoka betsaka amin'ity resaka ozona ity ary mampahafantatra ny tena ny culte de personnalité amin'ity resaka ozona ity. Dia io ihany koa no hodiniantsika betsaka kokoa atao anatin'ny fifampizarana hoe inona marina moa ity ozona ity, miainga amin'ny famarinan'ny baiboly foana sy ny herin'ny soratra masina mazava ho azy. Vavaka ary sika. Saotranao zay Jesosy Kristy raha mbola afaka hitafa sy hizara famarinany andray eo ambany fitarihanao sy ny fitantananao ato anatin'ity fotoana fohy. Ianao no mipermettre anay ho amin'izany ato anatin'ity onja ity amin'ny alalan'ity pejy ity izay eo ambany fitantananao sy fiainao foana. Mangataka ny osotrao ny rahanao mahery hiasa betsaka atao anatin'ny fizarana
hitaritalana anay hiasa ny anatin'ny teny hamangy ny fonony tsirairay avy ary hanokatra ny masom-panahinay tenako ihany koa ao anatin'izany mba hahafahanay mandray fahendrena avy any aminao hahafahanay mamantatra ny sitraponao hahafahanay manana fahonona tena hisongadinanay makany amin'ny sitraponao dia ny fahatanterahana izany satria izany no fatra hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany raiko izay any an-danitra, izany ny teninao Jesosy Kristy, dia mianatra isan'andro isan'ora izay ao anatin'ny fanovozana an'izay fahalalana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina fanahy raitsy toy izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Didiko amin'ny anaranao mahery Jesosy ny asan'ny fanaratsy rehetra izay mety ho interférence, izay rehetra mety ho zana-tsim-pikan'ny Satana, tsy hahafahanay manana fifantohana ato anatin'ny fifampizarana, dia ny raha maherinao ny herin'ny filazantsara ny tombo-kasehan'ny asa rehetra. Aleloia, voninahitra ho anao raitsy to, ny anaran'i Jesosy Kristy ny tombo-kasehan'izany vavaka izany. Amen. Amen. Eny ary tompoko dia miroso aritsika atao anatin'ny famakafakana sy ny fandalinana intimité en Krista manoloana ny herin'ny ozona. Ety am-piandohana dia tiako ny mampitafatra amintsika fa zava-dehibe ny intimité en Krista. Zava-dehibe ny fifandraisantsika amin'ny Krista. Zava-dehibe ny fiorenantsika lalina, io faritako sy asongadiko araka ny herin'ny filazantsara fa hoe intimité en Krista io. Tao anatin'ny vavaka dia niteny teo hoe aoka ho tanteraka ianareo araka ny fahatanterahany raiko izay any an-danitra hozy Jesosy Kristy. Eto zany Jesosy Kristy ao anatin'ny vavaka dia manasongadana an'izay intimité en Krista izay ary midevoile an'ilay fahatanterahany ray perfection ao an-danitra amin'ny alalan'ny tena. Zay dia midika fa la intimité en Krista dévoileny ao anatin'ny vavaka na mipitaikitra amintsika tao anatin'ny sasiteny vavaka fampidirana teo ihany koa, dia ilay perfection any raitsy to ao an-danitra ao izay tanteraka amin'ny tenan'i Jesosy Kristy, na dia natao ambany kely noho ny anjela aza izy, dia midévoile an'izay izy amin'ny alalan'ny fampianarany, amin'ny alalan'ny fanasitranana, amin'ny alalan'ny délivrance, amin'ny alalan'ny fietrena ihany koa, amin'ny alalan'ny fanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana, amin'ny alalan'ny fitsanganana amin'ny maty, amin'ny alalan'ny fisoronana mandrakizay ao an-danitra ao, amin'ny fotoana izay tsy voafehin'ny chronologie terrestre isika, ny ora sy ny fepotona ny segondra izany, fa chronologie divine ao an-danitra ao. Mialatsiny amin'ny appel fa misy foana moa zany rehefa voitsika mandray an'izay, dia izay intimité en Krista izay tena zava-dehibe sœurs sy frères, satria ao no antoka ho fahatanterahantsika ary miainga amin'izay intimité ny dévoilen'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny tenany izay, dia tiako ny mampitafatra amintsika fa rehefa mipetraka io intimité an Jesosy Kristy tamin'ny raitsy toy io, ny intimité antsika ihany koa izay tokony hipetraka araka ny topika hoe intimité en Krista, dia miaraka amin'izay tiako ny manipika amintsika sœurs sy frères fa miaraka amin'izay dia tsy manana toerana aty anatintsika ny ozona. Zay io, tsy misy quatre chemin, il y a pas photo hozy ny vazaha, fa rehefa tsara ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, rehefa mihorom-paka tsara ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy Kristy, rehefa manana an'izay définition hoe intimité en Krista izay sika, dia tsy misy ozona intsony ao amin'ny tenantsika. I Paoly dia nanambara tahaka izao izy hoe tsy izao intsony velona fa Kristy no velona ato anatiko. Dia ato anatin'ity filazantsara ity misy tenin'Andriamanitra tahaka izao hoe Kristy efa nanafaka anay tamin'ny ozon'ny lalàna. Ny ozon'ny lalàna raha zavaiko vetivety dia hitanareo hoe ohatra izao hoe any amin'ny Torah
misy ny lalàna sabatika, ny lalàna sabata izany. De zay tsy mahatandrina ny amin'ny lalàn'ny sabata amin'ny antsipriana na misy fandikana kely fotsiny ara, zany hoe mibraven'ny linina rozy andininy anankiray, andalana anankiray tsiro amin'ny teny hébreu ny amin'izay interdiction ny amin'ny tokony ho tandremana amin'ny fahafenoniny amin'izay lalàn'ny sabata izay, ny mpino anankiray dia miatra amin'ny lalàna sabata hoe atao maty tokoa. Ary any amin'ny Torah ihany maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Dikan'izay dia miatra avy hatrany ny décret, ny didim-pitsarana, ny amin'ny fandikan-dalàna. Dia tsy inona izany fa fahafatesana. Misy ny ota mahafaty ozy ny baiboly, misy ny ota tsy mahafaty, misy ihany koa ny ota tsinahy. Ary ny anton'ilay hoe Kristine nanafaka anay tamin'ny ozon'ny lalàna dia ny intimité en Krista izany, ny fisian'ilay fifandraisantsika miorom-paka sy lalina amin'i Jesosy Kristy dia manafaka antsika amin'izay ozon'ny lalàna, fanamelohan'ny lalàna izay, fahafatesana. Fa fahafatesana ny tambin'ny ota. Zany akory tsy midika fa hoe voafafa ny fahotantsika, voafafa lay péché ota. Tsy izay le izy, fa misy an' Jesosy Kristy fitiavana, fitiavana manarona fahotana. Zany hoe i Jesosy Kristy fitiavana io, la intimité an' Jesosy Kristy tamin'ny ray, izy ihany nanana zay fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Io intimité an' Jesosy Kristy amin'ny ray io mantsy tena ngeza be mihitsy. Tsy vitantsika ny mandrefa an'io, tsy vitantsika ny manao balance an'io, tsy vitantsika ny mandanja an'io. Tsy manana mesurety amin'izany zao tontolo izao. Ary eo foana ilay confrontation, eo foana ilay fifandomana amin'ny tsy mpino izao tontolo izao, ny athée, ny anti amin'ny resaka divinité, resaka finoana, la foi. Satria zareo tsy manana mesurety. Ary na ataoko hoe mandroso ara ny teknôlôjia, mandroso ara ny fahalalan'olombelona, ny faranita-tsain'olombelona, dia atreto ary na mbola ho avy ary tsy kapabla miroso amin'izay hoe mandanja ny herin'ny finoana, mandanja sy miprouver ny herin'Andriamanitra izay ry zareo. De izay no mahatonga an zareo mametraka définition, mametraka vérité selon izao tontolo izao fa hoe tsy miexista ny tontolon'ny divinité, tsy miexista ny fahamarinan'Andriamanitra satria tsy voaporofo ny ara-tsiansa, tsy voaporofo ny fahalalana, tsy voaporofo ny fahendreny izao tontolo izao. De teo nanambara hoe ity intimité en Krista ity no mitondra ny délivrance ao antsika, manafaka ny ozona. Eto zany de manipy message amina antoko-pinoana isan-karazany hoe tongava aty aminay entina-bavaka, tapahana ny ozona, tongava aty aminay atao délivrance, manala ozona, mila esorina ny ozona ao anatin'ny olona anankiray sy ny sisa rehetra, nisy lien, misy fahamarinana zay dans le contexte hoe voaporofony soratra masina ary tsy mivoaka foana amin'ilay antsoin'ny soratra masina hoe il faut savoir discerner. Zany hoe mipetraka foana zany ny masotsivana amintsika fa tsy zay milaza azy rehetra hoe mahatapaka ozona, mahafaka ozona, afaka mandevona ozona sy ny sisa rehetra amin'ny alalan'ny asa dia hoitiko. Fa iza de mametraka foana ary mametraka ny fahamarinan'ny soratra masina ary mamerina manindro fa rehefa manana fifandraisana matotra sy lalina, intimité en Krista ny olona anankiray tsy misy anjara toeran'ny ozona intsony ao aminy. Ho azavaiko zay. Rehefa tonga amin'ny mazava, ny mazava tsy afaka miara-mitoetra amin'ny aizana. Fa ny mazava dia mandroaka ny aizana. Amen. Alléluia. Inoa izany teny zany? Misy puissance izany raha inonao araka ny herin'ny filazantsara fa tsy araka ny fizarako aminao zao. Amen. Jesosy Kristy tonga tao amin'ny maizina izy, tonga teto amin'izao tontolo izao izy.
mitondra n'ilay fahazavana lumière divine, mitondra n'ilay endrika tsy to, mitondra n'ilay délivrance tsy to, mitondra n'ilay intimité ray tsy to, mitondra n'ilay fahafahana tao an-danitra tao, satria ao an-danitra tao tsy misy satana ao, tsy misy herin'ny maizina ao, ary izay ilay cohabitation, izay mihitsy ilay esprit tiany satana ao apetraka, hoe izy no tête, izy no tompony, izy no de reina, izy no aka ny toerany tsy to, izy no aka ny toerany Mesia. De izay no antony télogena anazy tao an-danitra tao. De izay de miverina am'le fanazavako hoe tsy misy cohabitation ao an-danitra ao, tsy misy maizina ao an-danitra ao, tsy misy obscurité ao an-danitra ao. De miverina am'le fanazavantsika teo isika hoe Jesosy Kristy tonga de tia-tany idelogean'ny satana ihany koa izy ao anatin'ny chronologie fahendren'Andriamanitra foana, satria misy fimpiam-potoana Andriamanitra no mitahiry an'izay, izay amatorana ny satana tsy ho ela. Fa pour l'instant de miaina ny sazany satana, satria déloger izy tany an-danitra, lazera izy dia nandalo sahamedena, ary izy lay ambarany ny Efesianina 4:9, zany hoe déchu zany satana, efa sazany zay satria be da be mantsika no miteny hoe maninona i satana no tsy tonga de nofanan'Andriamanitra avy hatrany. Fa ny tokony ho fantatsika de hoe rehefa nazera i satana, satria ny toerana tao an-danitra tao tena hoe toerana tsy haiko ny ilazana azy aminao hoe amboniny ambony, be da be no mitsiriritra ny toeran'ny président de la république, be da be no mitsiriritra ny siège ny ONU ety am'izao tontolo zao, miezaka zany mampiseho an'ilay hatsarana. Fa le ao an-danitra ao tsy manam-pioarana, tsy manam-pitovizana, tsy afaka misy refesinao sy lanjainao mitovy aminy. Finoana daholo no midévoiler an'izany amintsika. Sarotraritra mandray an'izany fa tsy maintsy misy herin'ny fanahy mamangy anao, de ny herin'ny fanahy intimité en Christ no mampatsiahy sy mampahita atsika, mampiseto atsika ny fahatsarana zany ao an-danitra ao izany. Zay tsy mahakaonty ny tsy finoana, ny atea, ny matérialiste, ny anti, ny philosophe sy ny fahendren'izao tontolo zao sy izay rehetra mirazotra am'izany, tsy afaka manakatra an'izany zavatra resantsika izany raha tsy misy aloha lay fietrena tahaka ny fietrena nasian'i Jesosy Kristy hoe nanana ny fitafiana divinité surnaturelle izy, divinité céleste, fa nidina sy nanaiky ho ambany kely noho ny anjely izy. De tsy maintsy manana an'izay fietrena izay ihany koa zao tontolo zao vao afaka micomprendre ny herin'ny filazantsara sy ny zavatra naseho an'i Jesosy Kristy ny am'ty resaka intimité en Christ ty. Sinon izy voatahiry foana ao anatin'ilay antsoina hoe ozina, voatahiry foana izy ao anatin'ilay antsoina hoe ota, satria ozina dia midika fa ota. Voatahiry foana izy ao anatin'ilay antsoina hoe péché, fahotana tao amin'ny sahany teny. Amen. Alléluia. Amaky teny soratra masina ny isika Genesis 3:7-7, hoe tsika any amin'ny fiandohana mihitsy ny resaka ozina. Genesis 3:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza ihinananao izany, dia voaozina ny tany noho ny nataonao fa oriana no hihinananao ny vokany amin'ny andro iainanao sy iainako rehetrarehetra ety an-tany. De teo any laza hoe intimité en Christ, ny seo Jesosy Kristy, ny intimité andraisy Jesosy Kristy zay nafenina tamin'ny satana fa midévoilena tety an-tany tao anatin'ny fehim-potoana fahendren'Andriamanitra, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fiainana mandrakizay. De rehefa niseho Jesosy Kristy de Jesosy Kristy mitondra n'ilay ozina. Eto dia midévoiler amintsika araky ny fahendren'ny soratra masina sy ny herin'ny filazantsara hoe Jesosy Kristy tonga teo amin'ny hazo fijaliana
nanombo ny ozina rehetra ary nitondra ny heretintsika izy a, nitondra ny rovintsika izy a, nitondra ny fahoriantsika izy a, natao tsinotsinona ny kapohana niatra tamin'ny fahafatesana fa fahafatesana ny tambiny ota. Dia io ilay nomboan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay ny antony nanambarako tany amin'ny teny fampidirana fa rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray hoe manana intimité en Krista ny mpino anankiray, intimité ho any resahako eto. Fa za tsy miteny hoe miditra fiangonana, za tsy miteny hoe appartenance na amina religion, appartenance na amina antoko-pinoana. Malaza zavatra be zany zavatra ampitaiko aminao zany. Adhérence amina église, intimité ny resahako. Mekohatra ianao amin'izany intimité en Krista izany, imagine la intimité en Jesosy Kristy tamin'ny ray. I Paolo nanambara hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiny. Intimité en Krista izany. Dia Paoly tezana tao anatin'ny lalàna Torah, teraka 7 andro, fora 7 andro sy ny sisa rehetra am'matsio sy azy. Dia mitezana tao anatin'izay lalàna izay izy fatany tsara, masolo no maso, nify so no nify. Fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy Kristy izy teo amin'ny lalana ho any Damaskosy, dia miaraka tamin'izay nidina tao anatin'ny Paoly ihany koa lay intimité en Christ. Ary quelque temps après izy, après ny chronologie fahendren'Andriamanitra araky ny plan'Andriamanitra sy ny herin'ny filazantsara, dia nidévoilé amin'izay Paoly hoe tsy izaho intsony ny velona fa i Kristy ny velona tato anatiko. Dia niala tao anatin'ny Paoly ny ozo ny lalàna par rapport amin'ny fahaizany sy ny fahalalàna, amin'ny maha-pharisien azy hoe apta izy hoe tena hoe feno fahafenoan'ny fahalalàna amin'ny resaka lalàna i Paoly. Fatany tsara ny maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, ny lalàna rehetra fantatry Paoly zany, ary nanana ny fahalalàna, ny fahavenoana, perfection tamin'izany izy, plénitude an'izany izy hoe amin'ny toerana maha-olombelona azy, amin'ny maha-pharisien azy. Fa rehefa nidina tao aminy amin'izay Jesosy Kristy dia nisy an'ilay fiainana eto indray dia miresaka aim-panahy, miresaka lalàn'ny fanahinaina, salut, miresaka fofonaina divin mihitsy, miresaka ilay roaka very tamintsika tao amin'ny sahanetena. Ohatran'ny zay roaka very tamintsika tamin'ny sahanetena izay. Nasian'Andriamanitra fofonaina isika tao anatin'ny création, après création naka fofotany Andriamanitra tsy toa. Dia rehefa nanota isika contaminé rasy adamika, dia tsy ilay rasy famoronana antsika na moronan'Andriamanitra antsika na sy ny fofonaina mahavelona, tsy ny fofonaina mahavelona. Le mahavelona eto dia ilay fofonaina mbola nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra mivantana itsika, tsy miboridana, revêtu spirituellement. Ara-panahy be zany zavatra resantsika izany. Ny manto antsika dia fitafim-panahy, tsy nalala fitanjahana isika, ota, ozina, tsy nalala an'izany tsika. Fa rehefa nandalo an'ilay toko sy andininy vakitsika teo isika, Genesis toko 7, ny hain'ny feon'ny vadinao ianao ny nananao ny azo no andrarako anao dia voaozina ny tany no ianao. Dia tsy ilay fofonaina namoronan'Andriamanitra intsony ny fofonaintsika, fa fofonaina misy ozina. Zay le contamination. Dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray no mamboatra atsika. Zay ny antony resaka fahaterahana indray, ny antony resaka perfection, ny antony resaka restauration, ny antony resaka édification, ny antony resaka métamorphose, transfiguration. Intimité en Krista daholo no mitondra an'izany, no mitondra antsika amin'izany. Tsy misy zavatra sarotra be, tsy misy théorie blabla sy théologie ankoatra fa mihodina miiva amin'ny Jesosy Kristy daholo. Alleloia. Ary finoana ny bazan'izany, finoana ny support
ahafahantsika mitoetra eo ambonin'izany aloha de mandray ary miaina, de zay le hoe miaina zay miditra ao anatin'ny transformation ntsika dia velona ato anatintsika ny antsoina hoe intimité en Christ. Amen, alleluia. De raina Jesosy rahalahy, de raina Jesosy sœur, frère, de am'izany zavatra ambaratsika izany. Ny ozina arak'ilay toko sy andininy novakitsika teo mazava be, Genesis toko 7:17-20, dia rehefa izany mibrave eto indray zany de manasongadina hoe ahoana ary ny fahatongavan'ny ozina io amin'ny tenatsika. Rehefa mibrave tenin'Andriamanitra isika, mibrave ligne rouge, mifranchir, zany hoe mihoatra ny zavatra feran'Andriamanitra araka ny torolalany Baiboly. Zany nge ny mahatsara an'ilay hoe mitoetra foana amin'ny fahamarinan'ny soratra masina, ary zay no anton'ny intimité en Christ, satria ny intimité en Christ, lay fifandraisantsika lala amin'ny Jesosy Kristy io no arifenitra fiainatsika, natiora mampiainatsika, mampitoetra tsika ao anatin'izay fahonona tena izay hoe tsy mandeha à gauche à droite isika tahaka ny nandehana ny Adama teto. Rehefa azo mpanahy izy nanaiky niaino any Satana sy niaino ny feo an'i Eva, ka nihinana ny hazo izay nandramana tsy ihinanana tahaka ny nihinanan'ny Eva rehefa nalain'ny Satana fanahy izy. Misy poids be ravana ity resaka intimité en Christ ity, dia nambaran'ny Baiboly hoe voaozina ny tany satria nihinanana lay hazo nandraran'Andriamanitra hoe aza hihinanana. Zany hoe rehefa mandà ny tenin'Andriamanitra isika, mandà ny fahamarinan'ny Baiboly isika sy ny torolalana fitarihan'ny fanahy masina, satria isan'andro isan'ora ihany koa Andriamanitra Jesosy Kristy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina, de mitarika antsika amin'izay fahamarinan'ny Baiboly zay foana. Andriamanitra tsotoa mitarika antsika ho amin'izay intimité izay fa mandà isika, de mazava ho azy manome toerana ozina izany sika, manome toerana, manisy porte ouverte ny ozina izany sika. Raha vao miaino any Satana fotsiny isika, raha vao mijery any Satana fotsiny isika, raha vao miaritra fakapanahy isika, mitoetra, miady mire ny tiako tenenina zany, fa tsy hoe miaritra maritra, miresiste, samy hafa zany. Fa ohatra izany hoe maka fanahintsika Satana, dia tsy manana an'ilay décision torolalana Baiboly tsika, intimité en Christ eto, hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, fa eto zao de misy an'i Eva, raha atao amin'ity fahalavona Genesis toko 7 ity, de misy an'i Adama ihany koa zay tsy nandray ny autorité any amin'ny maha raim-pianakaviana azy, amin'ny maha rasy adamika anazy, de nandany proposition an'i Eva, tahaka an'ilay Eva izay tsy nandray ny décision hoe tsy nanome fitoerana ny Satana, zany manome fitoerana ho an'ny devoly, toeriny devoly fahavalonareo de andositra anareo izy, tsy nanana an'izay intimité en Christ izay Eva, tsy nanana an'izay ihany koa Adama, de alavo, dia nitoetra ny ozina, tonga ny ozina lasa contaminé, tafiditra amin'ny tena ny ozina. Ary ahoana ozin'ny soratra masina? Voaozina ny tany noho izay fahoriana no hinanantsika, za isaky ny transpiré, isaky ny tsimboka, isaky ny mandeha miasa, isaky ny marary, isaky ny ohatran'izany, de hoia hoe mbola mizaka ozina Jesosy. Fa ny mahafinaritra ary ny mampatanjaka dia izaho lay entin'ny fanahy, tarihin'ny fanahy, entin'ny soratra masina, ary mampianatra foana Jesosy Kristy, mipitsika amiko foana izy, mitondra ao anatin'izay intimité en Christ izay. Ary mino izay le finoana, nampitaiko aminao teo hoe finoana ny support, ekeko ary tena risy lahatra fa un jour dia miaina ny perfection, miaina ny corps incorruptible, miaina ny fahaterahana indray, miaina ny fifaliana feno. Za tsy miteny hoe tsy faly mizara aminao zao, mandray maimaimpona de mizara maimaimpona ao anatin'ny recommandation Jesosy zany, fa
mampita aminao aho zany hoe andalana isika, tsy tahaky ny nefa nahazo sady aho i Paoly fa miazona ny azonan' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny miazona antsika de mitazona an'izay fiazonan' Jesosy Kristy antsika izay isika. Amen. Zay nazavaiko zay lay fipetrak'ilay ozona hoe isaky ny manota isika dia tonga amitsika ny ozona, isaky ny mandany tenin'Andriamanitra isika dia azafady tonga amitsika ny ozona. Ny akta ataontsika eo amin'ny fiainana andavanandro izay voafaritry ny antsoina hoe fahotana ihany koa dia ozona tsotra zao reny, ohatra hoe resaka fitsangajangana ny RS izany rapport sexuel, ivelan'ny fanambadiana izay andraran'ny baiboly atsika, ny resaka abus amin'ny alcool, soratra masina de miteny tsara aoka ho fenonan'ny fanahy masina isika fa tsy anapatra, aoka tsy ho mamy divay isika, ary fantatsika ny tantaran'ny Noa hoe rehefa mamy divay izy dia boridana teo imason-janaka de miteraka ozona, fa izay de préfiguration ny resaka péché ihany koa lay tao amin'ny sahany tena, tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa teo aloha ihany no miverina fa miendrika isan-karazany de mitohy foana zay, ainsi de suite. Jesosy Kristy nesorona ny tunikany, ny akanjony rehetra, ny kapohany izy ny intimité-any fotsy sy ny saromana fa natao nampitanjahana mihitsy zany Jesosy, resaka fahotana daholo zany, manome image atsika. Ara-panaza ny zavatra resantsika izany, ara-panaza misaotra ny tompo foana isika. Mezaka mizara manatsotra an'le izy. Amen. Teraina ny tompo, teraina ny tompo. Hatreo zany de manao conclusion isika hoe ny fahotatsika manome toerana ho an'ny devolontsika de midika an'izay manome toerana ny ozona ihany koa isika, mandray miaccepter fakapanahy isika ary misede ao anatin'izay fakapanahy izay, dikan'izay dia mandray misede amin'ny contexte ozona ihany koa isika. Hitanareo Josefa rehefa nanoloana ny vadiny mpanapaka izy Potifara, nanoloana fakapanahy de nandà Josefa, nandà accouplement izy, nandà firaisana ramofo izy, nandà ny tentation izy, na de ndray tombe taminy ary zay fa nisy fomba mitondran'Andriamanitra azy amin'ny fahafahana ho an'ny Josefa sy ny fahafahana ho an'ny fianakaviana Jakoba, Israel, fahafahana ho asoina ihany koa préfiguration ao anatin'izany zavatra toritsika izany sy ny tantaran'i Josefa. Fa ny tiako asongadina aminao dia misy an'i Josefa tsy nisede an'ilay tentation, dikan'izay de tsy misede amina ozona ihany koa zany Josefa. Amen. Ary hitanao ny vokatra fa voataha hatramin'ny taranaka Jakoba, voataha hatramin'izy 12 lahy, ary ny lapa ihany koa de voataha. Vakeo ny tantaran'i Josefa. Amen. Conclusion zany hatreo de hoe ny resaka ozona dia pas quatre chemins, tsy misy photo, tsy misy resaka théologie be, tsy misy resaka doctrine be isan-karazany, fa rehefa misede amina fahotantsika dia dikan'izay misede amin'ny ozona isika. Rehefa mibrave ny sitrapon'Andriamanitra isika, mifranchir ligne rouge, ny interdiction amin'ny baiboly sy ny fitarihan'ny fanahy masina, manohatra ny volonté divine isika, dikan'izay dia manome toerana ho an'ny devolontsika, manome toerana, manome ozona aty anatitsika isika. Zay ny amin'iny tranga faharoa amin'ity resaka ozona sy intimité en Krista ity indray vakitsika ny Genesis 12 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manao hoe ary hita izay manisy soa anao fa anozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany. Ny contexte hita hoe ny antsonan'i Abrahama sy ny nivainianany tany Kanana sy Ejipta. Eto zany araka ity Genesis 12 andininy 7 ity hoe hitaya izay manisy soa anao aho ary anozona izay manozona anao ry Abrahama
ny vavany tsy toa mihitsy eto no miproklame ny teny amin'ny Abrahama rainy mino. Ny zavatra songadiny ty Genesis 12:27 ity de voalohany ny topika izay zaraintsika hoe ny intimité any Abrahama amin'Andriamanitra tsy toa hoe fa satria mipetraka sy miorina tsara ilay intimité any Abrahama rainy mino amin'Andriamanitra tsy toa rehefa niala tamin'ny toerana nisy azy izy toeran'ozona, satria fantatsika tsara fa i Abrahama dia nanana ny sampiny tany Mesopotamia izy, nanana ny andriamaniny izy, nanana ny tompony izy tamin'ny maha Abrahama azy talohany nanovanany anarany hoe Abrahama, tamin'ny mampanompo sampy azy. Dikan'izay de nesorina niala tamin'ny intimité any tamin'ny sampy izy, tamin'ny Andriamanitra zao tontolo zao izy nesorina niala, nanaiky niala tamin'izay intimité tamin'ny satana izay izy dia niditra tamin'ny intimité tamin'Andriamanitra tsy toa, miservira an'Andriamanitra tsy toa, rainy mino tao amin'Andriamanitra tsy toa, intimité tamin'ny Yahweh Elohim, ary nandray ny teny fikasana en même temps fahatanterahana araka ity Genesis 12:27 ity hoe zay manisy soa any Abrahama dia Andriamanitra manisy soa azy, fa izay manozona any Abrahama mitondra ota, mitondra fanafiana, mitondra fandemena, mitondra persécution, mitondra zavatra ohatran'izany, mitondra retina amin'ny Abrahama dia manana affaire amin'ny El Shaddai, amin'ny Jehovah Andriamanitra, amin'Andriamanitra tsy toa. Eto azy zany de mamerina n'ilay zavatra nolazaiko tany ambony hoe tsy misy photo io, tsy misy karazana théologie sy doctrine blabla be isan-karazana io, fa ny intimité antsika amin'Andriamanitra tsy toa araka ity Genesis 12:27 ity, io no antony ozina sy ny fitahina. Ary zany ny zavatra zaraintsika isan'andro isan'oreto mahasarotiny atsika amin'ny teny soratra masina sy hitondrantsika edification isan'andro isan'ora ny tenako sy amintsika rehetra, miainga amin'ny fahendrena avy any ambony foana sy ny fitarihan'ny soratra masina, nerin'ny filazantsara fa zava-dehibe tompoko ny intimité amin'Andriamanitra, fa rehefa manana toerana eo amin'ny fiainatsika sy ny tontolo mpisitsika, ny natiora, ny asa mandraratsika Andriamanitra tsy toa, rehefa tafatoetra eo amintsika izy dia mazava be fa ny fitahina dia eo amintsika, ary zay mikasa hanao ratsy sy hanozona atsika sy mikendry atsika dia manana affaire amin'Andriamanitra tsy toa izy, anazy sy Andriamanitra tsy toa izany. Izay mesazy zay dia mesazy sady ampitaina amintsika izay mpino mitoetra ao amin'Andriamanitra sy mpino zay destabilisen'ny fanahy ratsy ihany koa amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany sy ny contexte maro isan-karazany, même hoe ny persécution isan-karazany, ny fanenjehana isan-karazany, mandray an'izany mesazy zany daholo sika, ary ihany koa ireo izay mikasa sy mikendry andavo ny voaositr'Andriamanitra. Ity resaka ositra ity mantsy de samy mandray ny fandroitany azy daholo sy samy mivoy ny fivoizany azy daholo, fa isika de matoky hoe olom-bo ositr'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, ary samy mandrefy ny intimité atsika amin'Andriamanitra isika tsiraray ao anatin'izay fanambarako zay. Andriamanitra ihany koa no manamarina an'izay, izany hoe tandremo koa anefa fa sao de manao autoproclamation sy mapakatra moral pensée positif ho olom-bo ositr'Andriamanitra, porofon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika daholo zany. Ary ao anatin'izay de manao fanambarana hoe nizaniza manenjika, nizaniza manosipotaka, nizaniza mikendry, nizaniza manao teny ratsy, nizaniza ainsi de suite. Rehefa Jehovah no momba atsika, aitsika rehetra. Alleluia, alleluia, tsara ny tompo.
Resaka ozana sy intimité en Krista ihany akaty amin'ny filazao tsara isika. Zao ny tenin Jesosy Kristy Luka 9:20. Misaora izay manozona anareo mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Ao anatin'ny intimité antsika Jesosy Kristy zany dia tsara izay attitude izay fitondran-tena izay fahaizantsika mahony tena izay vokatry ny fanahy ihany koa tsy maninona fonoteny eto koa ataoko support miaraka amin'izay fanambarana izay. Maninona no miteny an'izay? Maninona no miteny an'izay? Raha vakitsika ny Jaona 2:20. Ny Jaona 2:20 2:20 sy 7:20. Raha vakitsika Jaona 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny tena anakatonantsika sy amaranantsika ny mivantana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny raiso ny fanahy masina 7:20 na elkiza no avelanareo dia voavela izany ary na aniza na iza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Attention fa tena grave be ny effet cause rehefa ao anatin'ny intimité en Krista ny olona anankiray. Voalohany aloha tsy misy ozona mitoetra ao anatintsika. Faharoa ny tombontsoa ao anatin'ny divinité n'Andriamanitra tokoa izay tafidina aty amintsika dia mitohy amin'ity hoe misaora izay manozona anareo mivavah izay manisy ratsy anareo ity sady ihany koa mampianatra antsika Andriamanitra tokoa satria Andriamanitra dia lehibe ny fitiavany ary mipetraka foana ny famarinana ny soratra masina ny amin'ilay hoe tsy misy tian'Andriamanitra ho very isika rehetra sy ny olona rehetra na tsy ao anatin'ny faribolana hoe Jesosy Kristy raha fa nibebahan'ireny olona ireny iverenan'ireny olona ireny amin'ny famonjena ao amin'ny cercle hoe fitiavana salut famonjena erin'ny filazantsara izany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha isika ity Jaona 2:20 2:20 sy 7:20 ity hoe nanisy fofinainy Jesosy Kristy, nanisy intimité amin'ny mpino anankiray Jesosy Kristy, nanisy an'ilay intimité amin'ny mpianatra Jesosy Kristy satria ny fanandrainy na lipetrany na lefany na mpitoerany tao amin'ny tenan'ny olona anankiray io la nilazaiko teo hoe fahaterahana indray métamorphose transfiguration sy ny sisa rehetra na elokiza no avelanareo dia avela izany fa na elokiza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Grave be io ravana. Tsy asiko interprétation betsaka fa asan'ny apôstôly 2:2 asan'ny apôstôly 2:4 tantarany Ananias sy Safira mame imazy an'izay. Misy ihany koa ny tantaran'ny vahoaka Hebreo izay nanombo an'i Jesosy Kristy ilay nikika hoe aoka ho aminay sy ny taranakay ny rano io lehilahy io ameo anay Barabasy. Fa ilay ozona tao anatin'izany tsy ny reconnaître tsy azon'ny vahoaka Hebreo an-tsaina mihitsy hoe fa ny semé sy ny récolté an'izany ny vahoaka jiosy ny resaka deuxième guerre mondiale, ny holocauste, ny antisémita, ny fiparitahana en amont ary amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny toeran'ny jiosy au niveau mondial. Mandra-pahatonga ny contexte hoe ho avy any amin'ny raon'ny lanitra Jesosy Kristy fanangonana. Délibération. Riavana. Par rapport amin'izany zavatra rehetra nozaraintsika izany mandalo ozana ny firenentsika, mandalo ozana ny vahoaka malagasy par rapport amin'ny fizarantsika hoe rehefa mitoetra eo amin'ny firenena anankiray Andriamanitra tsy toy Elohim ny soratra masina dia miala ny ozana. Anjarantsika ny manao comparaison hoe inona ny anton'ny ozana eto amin'ny firenentsika fa ny potsampy ny resaka porte ouverte ny fanomezana toerana ireo mpikambana miafina ny franc-maçonnerie ny Illuminati ny association isan-karazany ny mpitondra fanjakana tsy mifora rehetra tsy manana an Jesosy Kristy ny antisy ny athée manapatra eto amin'ny firenena daholo zany dia hoy hoe manapatra ihany koa ny ozana.
tsotra be ny ambaran'ny soratra masina hoe ary ny tompo izany fanahy izany. Zay ilay ambaran'ny Korintiana. Izay toeran'ny fanahy Kristy no toeran'ny fahafahana. Izay no maranako ny fizarana mirasoantsika rehetra. Mino fa misy zavatra voaraintsika rehetra ao anatin'izany zavatra ambara izany hoe de plus en plus sika miataka amin'Andriamanitra tsy toa, de plus en plus manapaka amintsika ny ozony. Mirasoantsika rehetra sotraanao izay tompony amin'izany zavatra voasara izany sy ny fahatsaranao any amin'ny resaka ozona sy ny intimité ao aminao. Lava de lava ny fanazavana ary tsy ampy ny fotoana fa ianao tompony angatanay hamangy ny fonay tsiraray avy hibitsika ny anatinay ihany ny amin'ny sekren'izany rehetrarehetra izany sy hanampy ny zavatra tsy feno ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Sombitsombiny ihany ny fahalalànay fa ny intimité anay aminao ihany ray tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no ahafahanay mitondra ho amin'ny marina rehetra. Dia tanterao aminay zany tompo araky ny alehiben'ny fitiavanao sy ny fahaterenay tia handray anao etaeta ty anatinay izay velominao amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara ary antsio araky ny fahalemem-po sy fahalemem-panahy ty anatinay tia handray famonjena. Voninahitra ho anao ray tsy toa ny anaran'i Jesosy Kristy no proklameko an'izany vavaka izany sy tombo-kasehan'ny fizarana rehetra. Alleluia. Amen. Mirasoantsika rehetra de tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra ny voninahiny amin'ny manaraka indray.